tsika Andriamanitra mitsangana ndray ny teny soamafaly fa hamafa ny fahotanao izy. Hoe ny apôstôly masina aminao. Ary ankehitriny ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Olona nalay Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo ny atsara ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ianareo tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Ianareo tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny efa amindrana fo. Noho izany ry havana dia voavela sy voafava koa ny fahotanareo. Ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Ninahitra ny amin'ny avo indrindra, o anandry amanitra. Tsika hipetraka amin'ny fifaliana no ny famelan-keloka ny raisitsika hiomana amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra. Amaky sy any soratra masiny sika ry havana arak'izay tao amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fahavalo folo ka hatsahatra hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Genesisy toko faharoa ny andininy fahavalo folo ka hatsahatra hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe, tsara herera lehilahy dia hanaovako vady saza ho azy izy. Ary tany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin'ny lehilahy ireny ahitany izay hanonony azy avy. Ary izay rehetra nanonany lehilahy ny zava-mananaina rehetra, dia izany no anarany.
dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny biby ty rehetra nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondry hitory andra lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombona ny nofo solony. Ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamindra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amindra lehilahy. Ary hoy ra lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady, dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nalala henatra izy. Ny epistily ho an'ny Efesiana, toko 5, andiny 5:2 ka hatramin'ny 7:30. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. Fa ny lehilahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolora ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy, tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika, ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana aho, na dia izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Ho faranantsika vaky teny dia araky ny filazantsara Matio, toko 5, andiny 2:30 ka hatramin'ny 2:30. Eo am-pitsanganana anaovantsika izany, namakantsika izany. Ary voalaza hoe na zovo no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andra-vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangajangana ihany dia mampijangajanga azy, ary na zovo manambady izany voasaotra dia mijangajanga. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, dia mbola misaotra anao indray izahay raha no tiavinao manokana izay tsirairay avy ireto ka navelanao andre izany teninao izany. Fanahinao masina trano Tompo no hoaoka ho aminay tsirairay avy mba ahaizanay mandray tsara izany teninao izany, ary ny mpanomponao izay hitondra izany teny izany ihany koa dia ny fanahinao masina hoaoka ho ao aminy mba ny sitraponao irery ihany no voateny ao anatin'ny fitorianany teny. Dia amin'ny anaratsoanao Jesosy mpamonjy anay no hanononanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.
ahafahantsika azo toerana. Ho aminao izay amin'ny alalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Momba ny fianakaviana no resantsika orona amin'ny Tompo mandritra ny ray volana. Amin'ity andro androany ity dia ny momba ny mpivady no resantsika amin'ny tokantrano. Misy mpivady miara-mipetraka ao ny sasany lavitra ny vatra tokotany. Dia mahazo fampianarana isika na nareo efa ela tamin'izany fanambadiana izany, na nareo totonony, nareo mbola vao hanomboka, na nareo izay mieritreritra ho amin'izany fanambadiana izany. Dia retsika avy hatrany ny Genesisy toko 2. Fanorenana avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Io zany zavatra miainga avy any hoe Andriamanitra zany namorona an'io. Raha vao tsy miainga avy aminy zavatra rehetra dia tsy mety, satria natao hoe bokin'ny Genesisy na Jenezy na Genèse dia milaza ny fiandohana. Dia ny fiandohan'ny fanambadiana no resahana eto. Genesisy toko 1:19 vakitsika rehetra. Ary Jehovah Genesisy toko 2:19 azafady. Ary Jehovah Andriamanitra na hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady zaza ho azy. Andriamanitra rehefa nanamboatra ny zavatra rehetra dia Andriamanitra fa tsara zany. Tsara ny mazava, tsara ny maizina, tsara ny zavaboary, tsara amin'ny olona. Rehefa aveo izy nanamboatra ny Adama dia nahita il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tsy hoe tsy tsara izy amin'ny maha izy azy dans sa nature, fa misy zavatra tsy mahatsara azy dia n'inona? Le solitude. Tsy tsara raha irery raha lehilahy. Zay zany ny antony tsy nahatsara azy. Ary zay le hoe fanapahan-kevitra avy amin'Andriamanitra na décision, ordonnance du Seigneur. Anaovako vady saza ho azy. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée, qui lui soit semblable. Anaovako mpanampy-tandrify izy, vady sahaza, antonina. Eo zany miainga le fanambadiana hoe ordonné, créé par Dieu. Raha vao tsy eritreretinao fa avy amin'Andriamanitra io vadinao io dia ho sahirana nareo. Io zany ny fanomezana lehibe ny men'Andriamanitra anao. Tahaka ny tsy Adama akory ny tetatetany tady vady, fa Andriamanitra na tsara hoe tsy tsara irery le ry, alao anaovana vady le ry. Zay aloha zany ny aingan'ny zavatra rehetra. Tiana resahana rehefa nanao an'izany Andriamanitra dia le fifameno ny mpivady. Ny mpivady dia mifameno amin'ny Tompo. Zay no dikany hoe mpanampy tandrify, qui lui soit semblable, qui lui soit accordé. Mifanandrify, mifameno zany le mpivady. Jereo aloha mitantara. Rehefa anaovana vady Adama tsy avy hatramy dia nanaovany vady, fa nisy défilé des modes teo. Izany nandalo ny lahatra teo. Ny biby rehetra nandalo teo. Misy raha diako manjamanja teo. Tsy mety ho izy Andriamanitra. Ahoana ny 20 vakitsika hoe tsy hita izay mifameno aminy, tsy hita izay vady sahaza na mpanampy-tandrify. Ary io le manomboka ny contre nature tsika zao hatramin'ny ela moa zany fa mitobaka izy zao. Dia izay mahatonga ny olona zany mahita vady indray manambady voay. Za tsy efa misy zany mahita nareo any. Vody hazo ny any sasa, poketra ny any sasa. Andriamanitra raha tsy nahita vady ho an'ny Adama tao amin'ny biby, tao amin'ny zavaboary. Zay zavatra mampisaina be zany. Tsy hita zay mpanampy-tandrify azy. Tadidia fa ny fanomezana anarana dia midika fahefana. Ny manome anarana dia fahefana. Omena anarana ny amdiany, omena anarana ny biby, ny saka, ny trano sy ny sisa. Midika fahefana ny fanomezana anarana. Namena teo ambany fahefan'ny Adama daholo ny biby rehetra, ary zay mahafa ny biby dia ambany fahefana. Ny biby zany tsy afaka lahatra amin'ny olona, ce n'est pas son vis-à-vis, satria ambanin'ny olona izy, satria nomeny anarana. Ary zay mahatonga ny vadinao tsy ianao nanome anarana an'io, fa izy
ny ray aman-dreny. Misy tikany lehibe zany, efa misy anarany ny tonga aminao eo fa mitovy amin'ny anaranao satria fahefanao zany. Zay zavatra ngezabe ao anatiny ao. Dia fifamenona zany, vehivavy zany nentiny teo fa tsy lehilahy koa, mbola zavatra anankiray hafa indray zany. Zay no nentiny teo. Fa toizatsika ihany hoe mipifameno amin'ny tompo ny mpivady. Rehefa tsy nahita hevitra Andriamanitra dia nasondriny torandra lehilahy, anestezia izy ireo zay lazanareo azy. Dia nanao opération chirurgicale Andriamanitra zany naka ny taolan-tehezina. Maninona moa taolan-tehezina fa tsy kibony ranjo na tibia na fémur na takanjamy na laina, misy dikany lehibe io. Le taolan-tehezina le ianteranao ato ahafahanao mipetraka manao ny zavatra rehetra, io na nalany mba hahatonga anao ifampiankina amin'ny vadinao. Zay le fifamenona zay. Zay no nalainy misy dikany matoto, il a pris l'une de ses côtes. La côte qu'il a été prise, il a transformé en une femme. Nanamboarany vehivavy zany nanao knolisme voalohany zany, knol na zalazanareo azy. Dia nanamboarany vehivavy ka nentiny tany amin'ny raha lehilahy izy. Nentiny teo Andriamanitra zany mitondra an'io nankeo. Ary zay koa ny tokony toe-tsain'ny mpivady hoe Andriamanitra mitondra ny vehivavy tao aminao. Raha lehilahy zay mahavy amin'Andriamanitra azy. Mifameno io, taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity izy Adama avy eo. Os de mes os, chair de ma chair. Zay no nanentiny teo. Avy aminazy io mifameno aminy io. Ny vehivavy dia taolana sy nofo. Fa tsy hoe nikikisan'Andriamanitra koa le kôty dia nanamboarany vehivavy fa kôty misy nofo. Ary zay le mahafa ny vehivavy sady taolana io any nofo. Rehefa miadina reo dia hitanao tsara fa taolana io. Ka tsy marina zany. Rehefa manampitamby anao izy dia hitanao tsara fa nofo izy. Zay le mifameno zay. Sady taolana amin'ny nofo io. Ary io atao hoe vehivavy satria lehilahy nakanazy. Raha jerenandreo ny teny hoe vehivavy sy lehilahy misy isa kely exposé kely roa na telo dia ireo mivodipejy ny dikany. Isha zay ny lehilahy amin'ny teny hebreo. Isha zay ny vehivavy. Le isha, le isha zany avy amin'izy, avy amin'le isha. Ary zay le mampifameno azy zany. Isha aminy isha fa mifameno rehefa tsy mitovy kely reo. Ary zay le mpivady zay natao ifameno zany izy. Lehilahy tsy ho vehivavy, ny vehivavy tsy ho lehilahy. Raha tsy mifameno zany izy dia manjary mifandona le vehivavy sy lehilahy. Fa mifameno izy. Ary zay mahatonga azy hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy reny kaikamana amin'ny vadiny satria manatona amin'izay mifameno aminy izy. Zay mahatonga ny ray aman-dreny ny lozana, adininy sy ny takan'izany. Satria misy mifameno aminy eo. Raha vao mahazo fiara ianao ny zanakao lahy dia mazoto manatitra ny neny izy satria te hitondra an'io. Fa rehefa afaka evertaona manomboka malaina izy tondra ny reniny. Satria maninona? Jereo amin'ny devant ao. Misy inona ao? Misy olona hafa ao zay natao ifameno aminy fa ianao tsy mifameno aminy, farafarasiny ianao derrière. Satria zay le hoe misy fifamenona io ataon'Andriamanitra. Ary ny fifamenona ozy izy koa ny mpanoratra ny Genesis hoe nitanjaka izy mivady zareo ny boridana. Ary zay madisy ny filozofia sasany hoe ny boridana vokatry ny fahotana, talohan'ny fahotana io. Ary zay ny théorie-ny disme amin'izao fotoana hoe ny boridana ne tsara fa le damasevagna ny boridana. Fa miresaka psychologie io. Le mpivady satria mifameno dia tsy mahalala enatra izy fa ny enatra ny vokatry ny fahotana fa tsy le miboridana. Satria tsy misy elanelana izy. Zay no mahatonga hoe tsy mahalala enatra izy satria tsy misy elanelana. Tsy sakinafinafina le mpivady satria natao ifameno fa tsy mifandona. Ohatra ray psikolojika ny raisina. Raha mbola kely ny ankizilahy kely sasan'ny reniny tsy maninona. Zazavavy kely sasan'ny dadany tsy maninona. Rehefa ngedangeda izy inona nataony? Manomboka maninona zany le sainy? Manomboka menatra, manomboka miaratsy le sainy dia manomboka milefalefa izy. Fa eto zany le fahadiovampo amin'ny fifameno ny mpivady no mahatonga azy ireo tsy menatra.
Ary zay na amin'ny fiainana ankehitriny ary anatin'izay le vady raha vao miolakolaka dia mieritrerety ianao fa tsy tokony misy mahamenatra azy ny zavatra rehetra iray secret amin'ny zavatra rehetra sy ny sisa. Fifamenona zao nefany mifandona izy io rehefa tsy hay satria maninona rehefa nahary zao tontolo zao Andriamanitra ka namboatra olombelona dia niteny izy hoe andeha isika morona ny olona tahaka ny endritsika. Eo zany no manomboka. Inona moa ny endrik'Andriamanitra? Ny endrik'Andriamanitra tsy hoe itsika tahaka anazy morphologie externe na homo erectus mitsangana tahaka an'Andriamanitra misaina tahaka an'Andriamanitra tsy izay aminy fa ny anaran'Andriamanitra tompoko dia Jésus. Jésus c'est que Jésus c'est que je serai. Ny Andriamanitra dia izaho nono anarany. Ka Andriamanitra rehefa namboatra olombelona nafindrany tao amin'ny Adama le hoe izano. Ny olombelona ihany ny afaka manao Jésus fa ny Bible tsy afaka manao Jésus. La conjugaison est propre à l'homme. Ny olombelona ihany ny manao Jésus. Dia nanamboatra ny Adama zany Andriamanitra. Ka rehefa nitranga indray le hoe andao namboatra le mifameno aminy dia tsy maintsy namboatra Jésus faharoa Andriamanitra. Tady fa le Jésus zany milaza le egon'le olona. Ary zay no mahatonga ny mpivady mety hifandona tsy samy Jésus io. Tsika ve zany resaka zany? Rehefa naka vady zany anao dia naka Jésus anankiray mifanatrika aminao mandra maty. Ary mifanatrika aminao foana io satria izy koa Jésus. Rehefa miadevitra anao famaly vitanao fa Jésus anankiray io tsy anao mihitsy io fa Jésus anankiray mifandona amin'ny Jésus anao. Ary zay le fifandona. Rehefa tsy hain'ireo no mifameno natao hifameno reo saingy samy manana ny Jésus. Izy le namana anankiray rehefa misotro ronono dia inona ny mahafaly rehefa misotro ronono? Tantarainy eo. Zao izy le général rehefa misotro ronono mahafinaritra. Fa inona kosa ny tsy metimety? Tsy metimety manahirina miresaka aby. Mba resao. Ny manahirina ozy izy za lasa première classe. Ohatranonay fa madama lasa général. Elany findra amin'le madama le grade. Satria na amse mafy be na raha fa miteny zay mipetraka ianao dia mipetraka ianao. Tsy marina zany. Tsy mandeha ianao dia tsy mandeha. Taloha izy mbola nisy fialana bala ho any amin'ny lehibe ka. No mandeha ho aiza aloha izy anankiray. Asa mivoaka raha tsisy antondia. Petraka moramora. Satria le antondia fa manomboka tsisy satria tsisy hoe ho any amin'ny lehibe koa sisisy. Dia petraka ianao zay. Zay le hoe mifameno. Le Jésus anankiroa zany natao hifameno tahaka ny Andriamanitra mifameno amintsika. Zay le zavatra ngeza be anatiny ao. Ary ny fifamenoana tsy mijanona eo fa nofiray ihany izy ireo izy. Mifameno tahaka ny loha sy ny vatana le vehivavy sy lehilahy. Ary miteraka ry zareo. Ary zay zany ny avian'le hoe fifamenoana koa io satria fatatsika zany hoe hormone XY mitambana mifameno. Tadio fa ny zava-dehibe ny men'Andriamanitra fifamenoana io. Ianareo rery ny olombelona tetỳ ambony tany nanamboatra olombelona. Mba topazomaso kely namboarinao raha tazanao. Fialana le hoe Andriamanitra namboarimbetra fa ianao ny tao. Nareo roa ny tao fa Andriamanitra no sony fotsiny. Miezaka ny olombelona namboatra olombelona na laboratoire sy ny sisa fa tsy mbola mireusir. Amin'ny clonage fa ianao no men'Andriamanitra zany privilège lehibe zany hoe na tonga olombelona tetỳ amin'ny tany ianao. Vokatry le inona? Fifamenoana. Mahatonga an'izany. Dia ianao no nahatonga an'izany tetỳ amin'ny tany. Ary zay mahafahasoavana an'io. Zavatra ngeza be zany mbola ampanjavatra ihany resantsika hoe vokatry ny fifamenoana. Rehefa mahatsara mifameno le mpivady dia mahavita zavatra tsara izy ary ny tsara voalohany indrindra ny naterana. Zay ny zavatra ngeza be hoe mpivady mifameno ao amin'ny Tompo. Ijery ny faharoa indray tsika amin'ny Efesiana 5 teo. Efesiana 5 io dia tsy mety raha tsy amin'ny 1:20 nandraisana an'io. Efesiana 5 1:20. Vakitsika amin'aran'ny Tompo. Sady mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Tompo. Ny mpivady dia olona mifanaiky ao amin'ny Tompo ny dikany, mifanaiky ao amin'ny Tompo. Le mifanaiky eto
raha tsy amin'ny teny fototra grika dia tsy hita. Ny fanaiky eto izy io tsy hoe manekeny vadinareo dia oui monsieur tsy izay le izy. Fa izy io avy amin'ny teny grika hoe hypotasso. Teny frantsay soumission. Zany hoe ambanina iraka dia manaiky ianao. Misy mission zany le mpivady dia rehefa mamita mission dia mifanaiky. Ny hoe hypotasso, hypo zany au-dessous no ambany. Ny tasso zany organisation, fandaminana. Ny tasso nazahoana ny teny hoe taxi. Taxi dia zavatra en ordre, tsy ohatran'ny taxi tika ohatran'ny tsy manao. Taxi zany nazahoana ny teny taxi, taxonomie, dia rehetra hoe taxonomie. Tasso amin'ny teny grika dia hypo, ambanin'ny fandaminana izy ireo, zay le mifanaiky. Assujetti amin'ny teny frantsay koa, ianao sujetko za sujetnao. Dia eo zany ny aingana izy rehetra ary ambany fahatahorana amin'ny tompo. Zany hoe ambany fibekon'Andriamanitra le zavatra atao, fa tsy hoe manaikinaiky fahatany amin'ny zavatra rehetra, fa Andriamanitra ny référence, sady mifanaiky, se soumettre avec Christ izy. Inona ny atao izy Paul apôstôly? Ianareo vehivavy manekeny vadinareo, zany hoe maneke fandaminana, manaja, manana fatahorana ny le vady. Satria i Kristy no référence. Amin'ny Baiboly manko Andriamanitra le rahalehilahy, Israely le vehivavy amin'ny testamenta taloha na ny jody. Zay mahatonga Andriamanitra amin'ny teny testamenta taloha hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao, ho foko vadiko mandrakizay anao. Aza manan'Andriamanitra kafa fa izaho ihany, aza mijangajanga. Andriamanitra le rahalehilahy, Israely le raha vehivavy. Amin'ny testamenta vaovao i Kristy le rangahy, ny fiangonana ny église le madame. Zay ny sary zany. Zay mahatonga ato miteny anareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny akenany Kristy. Kristy ny référence. Ny fiangonana dia manaiky ny Kristy, ny vatana dia manaiky an'le loha, ary ny loha tia an'le vatana. Zay mahatonga ny lehilahy takina fitiavana, ny vehivavy takina fanajana. Misy dikany eo, satria ny vehivavy olony fo kokoa, ny lehilahy olony saina kokoa. Zay zany mahatonga ny hoe maninona moa tsy le fanajana ny takina amin'ny lehilahy. Raha vao mifamadinao dia mikorontana. Misy dikany io. Le fanajana, le fatahorana zany mitakina amin'le madama zany, satria zareo mifameno izy tsika teo. Tsy mety zany le madama indray nitrerina lava ilelalela ao. Fa zay le hoe ataovy le fifamenona. Manake fandaminana amin'ny zavatra rehetra. Ny lehilahy natao isaina amin'ny zavatra rehetra. Ny koa amin'ny psychologie zany ny vehivavy mahita ny antsipiriana, ny lehilahy ambangovangona. Fa amin'ny asa ny lehilahy no mahita ny antsipiriana, amin'ny fampidirana volana zay rehetra anatin'ny tokantrano. Ary zay no anajana azy. Dia ianao efa mijery ny antsipiriana rehetra amin'ny tokantrano, ampy anao zay, sady mbola miampy ny asanao. Fa i lehilahy mieritreritra mandrakariva hamelomana ny aton'ny tokantrano. Zay ny anankiray takina fitiavana ny anankiray, ny anankiray takina fankatoavana ny anankiray. Tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana ho sisa. Ny Kristy mikarakara ny fiangonana, mamelona ny fiangonana, manadio ny fiangonana. Zay koa ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny, karakara ny zavatra rehetra. Dia raha idirantsika lalindalina zay ao anatin'izay dia takina fankatoavana ny vehivavy, fanajana, satria loha le vadiny. Tahaka ny fikarakaranao ny tarehinao sy ny volondohanao no anajanao an'le lehilahy, satria lohanao io. Sangano ny tanan'ny vehivavy zany tsy ny bangivolo tsy ny sasatarena ankaty. Laha mola mahatsiaro ny vehivavy fa bangivolo sasatarena dia mikarakara an'le vadiny satria le vadiny loha. Tahaka izany koa ny lehilahy amin'le madama maneho fitiavana azy. Ny lehilahy amin'ny maha-olony saina azy dia misy zavatra dininy be dia be. Dia zay mahatonga ny Paul miteny hoe aneho fitiavana. Ny vehivavy efa sentimental, ineo aminy fanehoam-pitiavana, fa ianao lehilahy ampatsahivina aneho le fitiavana amin'ny vadinao. Ny fihetsika mety tokony ataonao aminy. Zay miandry azy miteny hoe ela be ty tsy nanoroka. Ary rehefa mba manoroka indray ianao, mba niterena vao nanao. Zay ny zavatra mitranga avy eo. Ary zay le fijerena lehilahy amin'ny anankiroa zay le vavy sy lahy samy hafa reo. Mba fihinana zay. Hafa ihany le fihinana, misy an'izany moa. Alevo a. Dia
izay fanehoam-pitiavana zay mitakina amin'le lehilahy izay mahatonga amin'ny Paoly ohatran'io fa tsy hoe tsy tia kory le lehilahy fa izy efa miasa saina amin'ny zavatra rehetra iny adinony fa misy antsiprieny takina ile vehivavy aminy le vehivavy kosa takina fankatoavana ary zany koa ianao vehivavy no mampianatra ny zanakao anaja ny vadinao raha ianao milelalela amin'ny foana rehefa lehibe koa zanakao dia akany boiron koa le vadinao satria ianao tsy nampianatra azy amin'ny alalan'ny fihetsika ataonao anaja ny vadinao dia ho avy koa le zanakao tsy anaja na roro ary zay le fifanomenoana ao anatin'ny tokantrano zay no ilay mitombo anatin'ny tokantrano ary zay le mifanaiky misy zavatra takina ao anatiny ary io mandramaty io fa tsy hoe kory hoe vetivety satria ny loso vatana mandramaty miaraka foana tsisy makarepo amin'le vady satria mandramaty ianareo loso vatana fa tsisy olona afaka metraka ny lohana ambony kanapely dia vatana makasofla nanjaridaina fa miaraka foan'ireo ary zay le mpivady zay karaha nandray ty teny ty tsika dia farafakely le zavatra anankiroa hoe milaza hoe tokony fameno le mpivady amin'ny zavatra rehetra ary zay ne mahatonga le mpivady tenentsika indray mandeha raha le rangalo azoazo ihany fa le madama tena tsy laitra anyka rehefa angataka zavatra mianatra rehefa tsy ao le madama satria mifameno reo zay tsy azontsika raha izy roa zany samby anao anina eo tsy havita zavatra mifameno reo ny ray raha masika ny ray manambitambo ary zay misy zavatra mifameno tahaka izany koa na ny natiora ao anatsika ny vehivavy dia natao hitahiry zavatra zay mahatonga azy mitahiry zavatra satria izy mitahiry ny zaza ao ankibony tehiriziny daholo rehetrarehetra io dia anao lehilahy torena hoe hitoniko mbola tehirizinareo ato mameno armoara rehefa manokitra armoara izy dia miteny tsy hitako izay akanjo ataoko le zavatra feno boboka be ho dia milaza tsy mahita izy satria izy natao hitahiry dia izay le fifamenona sy le fifanekena ao anatiny tsy mety hitovy io rehefa efa mandeha aloha adiny ray aloha izy miomana ianao encardera tiarina efa intelo mamenona klaxon ianao mbola tsy mivoaka ihany c'est dans sa nature le fifamenona mpivady zany raha vao tsy voatandritsika tsy ao tsika fa mifanaiky kosa ozy izy amin'ny fahatahorana hoe natao anazy ianao natao ity ianao satria olombelona samy manana psykôlôjia nireo ka raha mandray ty teny ty tsika androany dia afarina ny mpivady anatin'izay zao fampianarana zao mandeha amin'ny FB tsika pejy chapmi homopro ianao tsy nitondra vady rehefa mirava dia midira amin'izay dia nareo roa miaraka eo zany ho an'izay para mitsako voanjo zay tsy para popcorn dia miara mijery eo nareo manandriamanitra rero ny voninahitra iomina mivavaka isika Andriamanitra misaotra anao izay no ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity anio ity dia miresaka indrindra ny amin'ny mpivady atsiaro aneny mpivady rehetra fa ianao no namorona ny fanambadiana mba ho iray ihany ny lahy sy ny vavy mba hifameno tahaka ny losi ny vatana ny lehilahy atsiaro ny vehivavy any vehivavy koa atsiaro ny lehilahy amin'ny zavatra rehetra satria natao hifameno natao hifanampy ary tsy afaka ny andeha irery misaotra anao koa izahay fa nampianarinao koa hakatahaka ny Kristy izay nity ny fiangonana ka Kristy izay ivo ny finoanay no aka mba alainy lahy tahaka ao amin'ny tokantranony ary ny fiangonana kosa mba ho alainy vehivavy tahaka mba hanaja azy ankatoa azy amin'ny rariny sy ny hitsiny ankehitriny ary izay dia matsiaro mbavaka ireo mpivady rehetra izay mananolana
amin'ny lafiny maro samihafa. Ianao Andriamanitra izay namorona ny fanambadiana, ivo ny fanambadiana no angatanay mba hiasa mahery amin'izy ireo, andamina izay azo alamina rehetra ary hanome hery azy ireo koa haharitra amin'ny mety ho fisedrana, mety ho adiady amin'ny zavatra rehetra. Matsiaro ambavaka koa izahay ary afo ao nanorina tokantrano dia ianao nitahiry an'izany tokantrano izany mba haharitra amobe tahaka anao Andriamanitra tao amin'ny Kristy. Ankehitriny izay dia matsiaro manokana nireo mpivady izay mankalaza anio ny 25 taona ny mariaziny. Dia ianao no nitantana ny dian'izy ireo na totosan'izy ireo amin'ny fanambadiana ka naharetany nandritran'izay taona maro izay. Ary mbona ianao koa no angatanay anambina hatsiaro azy ireo amin'ny zavatra rehetra. Io koa ireo nahazo asa Andriamanitro avy aminao ny asa ary nataonao hitandrina ny sany lehilahy ka ianao no angatanay mba hitahy an'izany asa ataon'izany mba hamokatra be. Io koa ireo nandalo olana tamin'ny resaka fahasalamana, ankehitriny dia totosa tsara ny fandidiana azy ireo, dia misaotra azy ireo, dia misaotra anao izy ireo ary manolotra ny fankasitrahana anao. Tao koa ireo afaka fanadinana dia ianao no angatanay mba hanolotsaina azy ireo amin'ny toy an'izay rehetra mbola tanterahana ao anatin'izany fianarana izany. Dia ianao Andriamanitra ny iaino ny vavakay, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana ny vavaka. Amen. Ndeha itsika hitsangana anaiky sy anambarany fanekempinoantsika milalan'ny fanekempinona kristianina nikeanina na ny laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no naharina izao tontolo izao, no ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virginy, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana, fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'i Ponty Pilato, maty sy kanalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo,
arak'izay voasoratra izy miakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanina ankavanany iray avy any no iaviany ray ny amin'ny voninahitra itsara ny vela sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava-mpaminany isika mino fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana izao tontolo izao isika manaiky mibatisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen mahazo toerana ny fiangonana zao ry havana dia tonga amin'ny fotoana izay fangatapitahiana ny reto andiany faharoapolo reto isika dia izao ny fizotra ny fotoana ny hira fahefatra amin'ny telopolo amin'ny fitonjato zanahary io tahio no raintsika mitsangana amin'ny fitoerana izy ireo dia misy vavaka sy tenin'Andriamanitra mifarana amin'ny tsidramo aorian'izany dia nanankiray amin'izy ireo no andray fitenenana manoloana antsika hitsangana isika izy ireo anatin'ny hira fahefatra amin'ny telopolo amin'ny fitonjato dia manentana anareo mananganareo hitsangana eo am-pitoerana mba ambady aman-janaka tenin'Andriamanitra ho anareo amin'ny andinin'ny faharoapolo hita amin'ny Isaia toko faha 140 manomboka amin'ny andininy fahasivy ianao efa mitantana ao ka avy tany amin'ny faran'ny tany nantsoka avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa nifidiko ka tsy mba nariko aza matahotra anao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izaho n'Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tany ankavanan'ny fahamarinako indro menatra saingaiaiza rehetra tezitra aminao ho tsinotsinona izy eny ho levona izay miady aminao ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao ary atao tsinotsinona tahaka ny zavapoana izay miady aminao fa izaho Jehovah no mitantana anao izaho n'Andriamanitra ao izaho no iankina anao aza matahotra fa izaho no mamonjy anao hivavaka isika misaotra anao izay tompona amin'ny teny fampanantenana nomenao ny reto andiany reto taio izy ireo eo ambany fahasoavanao fantatrao ny tsirairay amin'izy ireo ary misy ny efa tsy eo intsony ianao Andriamanitra hijery ianao Andriamanitra andahatra misy ny manao iraka maro amin'ny toerana maro samihafa manko izy ireo ka ianao Andriamanitra hijery ny tsirairay amin'ny fiombona anatiny amin'ny taio ny vadin'izy ireo tahaka ny voaloboka mahavokatra ny zanak'ireo tahaka ny zanak'oliva azo fahendrena ary na vady endry
zanaka mahay sy endro koa. Da io ny taranak'izy ireo mba taranaka vamina araka ny iranay teo. Ka ianao Andriamanitra hitantara azy ireo na mandeha na mitoetra. Tahi izy ireo amin'ny andraikitra sarotra tazomin'izy ireo. Ho tahinao izy ireo amin'ny zavatra rehetra toronao saina sy fahendrena. Halala amin'ny tokony atao, na amin'ny tokantramina, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny fiangonana, na amin'ny firenena izy ireo dia irahanao amin'ny toerana rehetra. Ka ny fahasavanao mba azy ireo naizanaiza aleha ny manana olana vao ny marary sy trano, ary izay manana pitetika asa atao taio amin'ny zavatra rehetra. Ny fahasoavanao mba azy ireo ka ianao hitantana azy naizanaiza alehany amin'ny zavatra rehetra. Koa ankehitriny tanterao amin'izy ireo ny tso-dranonao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra iray fampiraisana ny fanamasina hitantanareo naizanaiza alehanareo. Andehanareo tsy ho sasatra, iazakazika ireo tsy ho reraka, elatra ny akaranareo tahaka ny voromahery. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka mitokatra aminareo. Ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra iray ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia miraro soa aminareo andiany, raisitsika miteka izy ireo dia mahazo toerana ianareo. Dia manasa ny solitenany andiany izay nitendreny zareo amin'izany andray fitenenana. Général Vang raha amin'ireo mpanabe tao amin'ny andiany faharoapolo na ny andiany 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛. Voalohany teninay dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavan'Andriamanitra lehibe nanomezany an'ity voalohan'ny volana Oktobra 2024 ity. Tsy kisendrasendra kory fa tena voalohan'ny volana Oktobra 2027 no niditra tao amin'ny 2027 no niditra tao amin'ny akademia maramila izy ireo ny sehatra ny fitaizana sy mifanabiazana feno. 450 zareo 776 nouvelle amin'ny encadrement ny mpianatra ary ny encadrement ray ilay efa lasa nodimandry. Fisaorana ihany koa ny fitandremana eto amin'ny folo alin-dahy, fitazapana amin'ny folo alin-dahy eto Pahibe nanaiky ny nanasosoana izao fotoana izao satria fantatra fa feno dia feno ny fotoana kanefa dia nekenareo zany fangatahany andiny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 zany izay andihana anankiray efa lehibe kanefa noho ny fangatahan zareo dia nangatahan zareo hitondra ny teny fisaorana izany teny fisaorana izany. Efa lehibe izy ireo satria efa manana andraikitra eo anivon'ny folo alin-dahy sy ny gendarmerie ary any amin'ny ministera maro samihafa any. Tsy dia raha vady mahay mandeha amin'reto lavay reto andiany faharoapolo reto fa ny zavatra ataony dia tsy derana azy fa nandray ny hafatra izy ary matoa izy tonga ty an-tranon'Andriamanitra andray ny fampaherezana sy saotra an'Andriamanitra dia zava-dehibe amin'ny mpanabe izay araka ny teny soratra masina hoe mahafinaritra fa mbola mijoro hatrany izy ny ara-panahiny. Manarak'izay dia araky ny tsapasita dehibe ny tonga saoranareo rehetrarehetra izany ary dia nanaiky ianareo. Noho izany ray aman-dreny izay tompona andraikitra voalohany ny fitazapanahy eto amin'ny folo alin-dahy dia misy izay voatsirambony tanana kely dia kely entina nohizana ny fitoriana filazantsara eo anivon'ny folo alin-dahy dia mampaherinareo amin'izany asa izany. Ary misy ihany koa izay araka ny teny apôstôly Paoly hoe izay mitoriny filazantsara dia velomin'ny filazantsara koa dia manolotra izany ny andihan'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 amin'ny anaran'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 ianarana tsy fa vitsivitsy ny tonga eto fa ny sasany mbola any Antsirabe satria androany koa mifanao fambeloma ny tompona andraikitra ara-maramila voalohany teo ny fitazapana atao Antsirabe dia mbola miatrika ny fitoam-pivavahana izao marain'izao fa dia ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny ombantsika mandrakariva amin'ny asa rehetra izay hatrehany. Ny zavatra rehetra izay vita dia voninahitr'Andriamanitra makasitraka tompokila. Dia misy ihany koa ny any fiangonana saotra ny entina entina hitohizana fitoriana filazantsara anatsarana izao toerana fitazapana izao fa dia miraro soa ho an'ntsika rehetra dia voninahitr'Andriamanitra rehetra vita
misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Misaotra ny mon général, misaotra ny andiany dia ny chapelle militaire moa antsika rehetra dia mivavaka mandrakariva ho an'ny andiany faharoapolo izahay dia ny tompo no anome hatrany ny fahasoavana aminareo. Nisy fianakaviana ato ny fianakaviana ato ny fiara 95-45 zany a TBS zany mba hankisaka fa mivavadin'ny mopera ao dia sahirany mopera ivoaka zany fa dia mba jerera zany 95-45 TBS. Iroso amin'ny sakrameta isika Aoreno fanompom-bavana dia misy sakrameta ny fandraisana fanasan'ny tompo ho an'izay afaka miandry an'izany, fa ho an'izay tsy afaka miandry dia tsofina rano rehefa mirava ny fiangonana. Iroso amin'ny sakrameta ny batisa isika 200 ny andiny ny voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina rehefa nanolotra ny zanany ho amin'izany sakrameta izany. Sakrameta masina izao efa nomenany fahefana rehetra nandanitra sy etỳ tany komandehana ianareo atao mpianatra firena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nodiko anareo ary ino za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao ary oroko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimy anao mba fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia ho zanako fa inareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. No za miteny tompo zany ry havana dia mangataka anareo avatrany ny fiangonana mba hitodika amin'ny fiangonana nareo amaky aneo ny fanekenareo amin'izao sakrameta masina izao. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an'i Jesosy Tompo mba ahazahoany hery handava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka mpiditra azy ho mpianatra sekoly-alady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ekinanay ahatanteranay izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Ndesika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina.
miavaka isika. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana no menta amin'ny nanorenana izao sakramentany batisa izao. Koa mitalao aminao izahay ray eo, manatrehanay aoka ny fanaonao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelomelona ny zavaboary ity ary manasa loto ny nofo, mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny kristiane izao. Ity zaza tao batisa tiane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy ary ampireso endrika amin'ny nanono ny asan'ny fanaonao masina izay mitarika anay isanandro isanandro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao izay ray eo, fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombonayna ao aminao Jesosy Kristy ny zanany, ka isany vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambonin'ny fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpianto mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao, omba ny fahasoavanao any ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha zafiny maro mamirantsoa mahay misanatra ho tiany ela. Izaho manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony Tompo, anaka, aza matahotra. Efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ay ianao. Eny toy izao zaza izao ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ira fanampin'ny fahefatra amin'ny telopolo ny sorantsika ny Tompo.
indray ny manaraka. Ireo misy rojombavaka isam-bolana fanaontsika isika ireo zay tonga tsingerin-taona zao volana Oktobra zao angatana hitsangana hoentina mbavaka sy arabaina na vahiny na tompotrano zay manana tsingerin-taona volana Oktobra. Ireo zay nahatsiaro fahasoavana manokana isaoran'Andriamanitra hitsangana. Ireo zay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo zay manana olana manokana tolomana mbavaka hitsangana. Ireo zay namoy havana wampahirezana hitsangana. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo ny amin'ny rojombavaka isam-bolana taonay irito avany arito tsingerin-taona volana Oktobra. N'Andriamanitra hijery azy ireo manokana amin'izao andro ankehitriny izao eto amin'ny fiangonana izy ireo ary misy koa manaraka mivantana amin'ny taman-jotra serasera. Tahinao izy ireo amin'izay rehetra efa niarahanao taminy meo izay ilainy. Ianao nanome tombonandro sy fofinaina mahavelona amin'ny vavorony ary nitatana azy ireo tsy remby ny fahafatesana no angatahanay ifampitatana amin'ny atrana amin'ny zavatra rehetra anoatra ny mpandresy izy satria efa tia azy ianao. Ianao no manampy ny minitra iainanay, manampy ny alava ary ianao no mandrefy ny dingana rehetra ataonay ka matoky ianao zahay moatra ny tsitsina maro izy ireo ary tafina moatra ny voninkazo velomina moatra ny vorona ka tataminao izy amndeha ary amakivaky ny ray ho tratra ny volana Oktobra manaraka mitsingeringerinina ka amin'ny anaranao ny arabana azy ireo mampianaranay anisan'ny andronay nanana fohendro ianao me fahendrena araka izany izy ireo arakaraka tomboan'ny taona tomboan'ny fahendrena ao amin'izy ireo ka ianao Andriamanitra hitatana azy ireo. Nisy ny nahatsiaro fahasoavana manokana teo aminao taony nandrasana taony tsy nampoiziny satria ianao dia manome ho an'ny malalanao dia matory azy izy. Fahasoavana ranofo ara-pananana ara-tsaina ara-piangonana ianao Andriamanitra ny nanome. Miasa ianao ka tsy misy maharomoko ny ampelantananao manome ianao eny mampianatra anay ianao andondona dia hovoana hitaby dia hita dia nomenao koa izy ireo ary na amin'ny tsy nampoizina ara dia nomenao zay nomenao azy mba ho voatahiro aminao tsy ahasony tenany ihany fa ahasony manodidina azy koa ny hafa koa satria Andriamanitra tsara mpanao ny tsara ianao manome zavatra tsara ianao ho amin'ny zanakao mba ho tsara tokoa izy ka feno ny fahatsaranao izy ireo. Misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa any an-tokantrano any amin'ny toeram-pitsaboana ao ny voatery tsy maintsy miasa ao ny anatin'ny fiara fitaterana ka siinao izy ireo anasitrany aretina ianao hiaro ny aina tsidina nandavaka ka ianao Andriamanitra hikasika loharanin'aretina na amin'ny ozatra na amin'ny nofo amin'ny tenana amin'ny vatana amin'ny saina sy ny fanahy ianao no anasitrana azy ireo ka hiteny aminy mety sitrana amin'ny aretinao ianao ka amin'ny anaranao no anasitranana azy ireo tsy rairay avy ampitombony finoana ianao ary anome hery ny fanafody ampiasaina ho an'izay mampiasa fanafody anoro hevitra ny mpitsabo ho an'izay manampina mpitsabo ampatanjaka ny finoana ho an'izay mampiasa ny finoana ho amin'ny fahasitranana ka ianao Andriamanitra no efa nanasitrana ny aretina rehetra mitondra ny aretina rehetra miazo fijaliana no hikasika azy ireo. Misy ny manana olana amin'ny tenany amin'ny vadiny amin'ny zanany amin'ny ray aman-dreniny tsy mitovy hevitra eo amin'ny fitaizana tsy mitovy hevitra amin'ny fomba fijery ao ny ananan'olona trosa ao ny manandraharaha amin'ny fitsarana ady mpianakaviana ady tany amin'ny zavatra maro samihafa indraindray menatr'olona indraindray mandositra ary indraindray miasa saina tsy tafandrimandry jereo izy ireo fa zanakao vao ny olana manomeza azy olana olona ifanampy aminy asorinao ny sagodim-paminy atanjahanao ny lohalika malemy sy ny tarana miraviravy ka asehonao fa Andriamanitra mahery ianao lehibe ny ao aminazy noho ny amin'ny hafa andositra azy ny fahavalona homenatra izay manendrika azy ireo araka ny teninao. Misy ny manamanjo ankehitriny ao ambohitra ny razana sasany efa nalevina ny fahatsarovana amin'ny tambolona mitebitebiny amin'ny hoavy mamely kamboty mpitondra tena ao ny sarakirery
nilozan'ny ray aman-dreny, nilozan'ny avantina. Hitantana azy ianao no miazo fifaliana, fitafiana fiadanana hosolon'ny lamba fisaonana. Ka tsy hitebiteby fa mananao Andriamanitra hitarika azy izy amin'ny lala marina. Ka nahory ary izy ankehitriny hifaly aminao. Enjere manokana izy re Tompo, fa tsy hamofoy amin'izao fahoriana izao. Eny fantatrao ny mahasoanay rehetra na mipetraka na ny mitsangana, na ny anantokatramy, na ny antokotamy. Tsy manome vato solony mofo ianao na amena rano solony azo any rano, na tsy mangataka ary zay dia fantatrao ny mahasoanay tsirairay avy. Misy ny mahory iray manorosoranay manirikiry mihitsy arany sasany. Misy kosa ny zavatra mahafaly sy mahasoa tokony ho anjaranay. Aseho fantananao tsy fofa mahavonjy ary sofonao tsy mba lalan-darovina fa mahare tsara. Aza vela ho efitra mampisaraka anao aminay ny fahotanay. Ka masiny zay valiovavaka zay matoky zay fa omenao valim-bavaka. Ny amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Tratry ny tsingerin-taonareo dia morary soa indrindra, morary soa antsika rehetra misaotra Tompo. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo izay amin'ny Kristy eny fiadanana. Aoka nakajy amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohen'Andriamanitra. Hebreo 13:14. Toy izao indray vaovao tamin'izao maraina izao. Ho tanterana ny sabotsy 14 ny volana Oktobra, ny fiofanan'ny diakona sy ny loholona iraisan'ny chapelle militaire anankidimy, izay atao eny amin'ny chapelle militaire Ivato. Koa dia entanina isika fa ny alahady 9 volana Oktobra no fara fisoratana anarana. Ny fisoratana anarana dia amin'ny sekretariat. Ampatsahivina ihany koa ny filohan'ny sampana sy ny fikambanana fa ny alahady 7 ny volana Oktobra no farafanolorana ny 3T 4 amin'ny fiangonana izay aterina amin'ny sekretariat. Aoka mba samy anaja izany fotoana izany isika. Vaovao avy amin'ny sampana VFL. Ina no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Anatanteraka rindran-kiraram-pilazantsara ny sampana ny 7 ny volana Oktobra ho avy izao, izay iarahana amin'ny tarika VHF, ka efa miparitaka any am-pikambana ny tapakila izay tsy vaintsika amin'izany, izay 3,000 ariary ny bietsotra ary 2 ariary ny fanasana. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sampana Dorcas, fiadanana ho anao sy ny ankohonanao. Misaotra an'Andriamanitra izahay fa vita soa omaly ny fandrafetana ny 3T ho an'ny taona manaraka izay natao teny Andronony be. Misaotra ireo rehetra tonga tamin'izany sy ireo nitrotro am-bavaka. Misy ny vondron'olona miara-mivavaka ny sabotsy 7 ny volana Oktobra izao, ka eto am-piangonana ny fotoana amin'ny 7 sasany. Miantso sy manentana an'ireo te hanatevina ny sampana anatona ireo mpikambana. Sampana sekoly alahady. Misy ny fampianaran-kira isana alahady ho an'ny mpianatra. Amin'ny alahady 9 ny volana Oktobra ho avy izao ny fidiran'ny sekoly alahady rehetra. Manao fanamiana ny mpampianatra polo 60e sy jupe maitso, dia ny mpianatra t-shirt maitso sy matroka ny ambany amin'io fidirana amin'ny alahady io. Mbola mitoy ny fizarana valopy amin'ny rindran-kiran'ny taniketsa izay atao ny 12 ny volana Oktobra izao. Eny amin'ny mpampianatra tsirairay no raisina solony vidim-pidirana. Miverina ny taniketsa rariva amin'ny 2 ora sasany. Ny tompon'ny volana dia ny sokajy tanora. Manomana konsera rariva ny taniketsa izay rahana amin'ny 10 taonan'ny fikambanana katekomena. Miverina ihany koa mpampianatra rehetra hifanotrona amin'izany. Vaovao avy amin'ny Sampaty, finaritra, mivarotra pizza, quiche
sandwich, cake ary jus ny vondrona mpanazava rehefa miravo izao fanompom-pivavahana izao a ka manasantsika rehetra andray anjara amin'izany. Misaotra rse. Ny komitiny liturjia finaritra e. Ampatsahivana isika komity fa aoreno fanompom-pivavahana ny fivoriana ko manentana antsika rehetra ho tonga amin'izany tahiny Jesoa. Sampanasa AFF finaritra. Ampatsahivana isika komitiny sampanasa fa amin'ny alahady fa 7 volana Oktobra ho avy izao no fankatoavana ny 3 420 aoriana ny fotoam-pivavahana maraina. Mariana fa ireo tompona andraikitra ara-panao amin'ny sampana no atao hoe komitiny AFF manantena ny fahatongavantsika rehetra. Avy amin'ny fikambanana katekomena handray fitenenana izy ireo. Rakim-pisaorana fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia hanompo an Jehovah izahay. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny pasteur 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜 pasteur Xavier, pasteur Tahina. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Noho ny 520 taonany mariazy, misaorany Jehovah ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina atolotra ho an'ny fiangonana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Rakim-pisaorana noho ny asa natolotra Andriamanitra ahy atolotra ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ary mangataka vavaka. Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo. Rakim-pisaorana noho ny fahazavana sy fifaliana no raisina avy tamin'i Jehovah atolotra ny mpitandrina 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜 sy ny mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛. Misaorany Jehovah ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina ho atolotra ho an'ny sampana fifoazana, sampana sekolelahady ary ny AFF. Ary atoky anao izay mahalala ny anaranao fa tsy foinao izay mitady anao Jehovah. Misaotra anao Tompo noho ny fiarovanao ka nahatotosa soamatsara ny fandidianay, tsy nisy ny fahasarotana sy ny fitantananao ka nahafahako fanadinana soamatsara ihany koa. Rakim-pisaorana atolotra ny pasteur 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜 sy ireo mpitandrina amin'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛 amin'ny rahalahy. Izay indray ry havana ny vaovao iray izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'i Jesosy Kristy araka ny efa nolazaina teto hatrany dia 10 taona amin'ity taon'ity ny fikambanana katekomena. Noho izany dia hidera sy hankalazan'Andriamanitra isika noho ny amin'izany. Koa ampifaliana lehibe no hanasana antsika ho avy hijery ny aingam-piderana izay ho tanterahana an'io hariva an'io tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sasany. Hanafana ny lanonana ny fikambanana katekomena ireo atoko-pihira rehetra eto anivon'ny fiangonana ary misy vahina saina manokana. Surprise izy io ka asaina isika ho avy. Ny ran'ilay vahiny io moa dia ilay hoe vahina saina. Ie, surprise ilay izy fa mena sopapa kely zany tsika. Ozy izy ilay hira io hoe janginao satria ianao ilay manay manasitrana ikika aho satria zay. Ao tsy ataoko be intsony fa manjary tsy surprise intsony ilay izy. Ie, dia amin'ny mafety azy io dia isy tsakitsaky jus amidy. Ary amin'ny fotoana io koa ny hamerenantsika n'ilay valopy izay efa nizaraina ho fanohanantsika ny film ara-pilazantsara ho alefa eto am-piangonana amin'ny 26 novambra ho avy izao. Dia manantena ny fiarah-mientana antsika tsirairay avy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny rakitra isika io ny dekona andamina antsika amin'izany.
misy ny avatsika zay ny findra fiangonana ety amintsika ngatahana hitsangana izy raha ao raha matoa velomanitra raha sonandrasana sy ny ankonana ao ve izy azafady ry arina ry zareo dia io nareo sampana mifandray amin'izareo amin'ny fanompona hita amin'ny fiangonana dia tonga soa ianao dia mikopakopaka amintsika satria hifindra aty amintsika zany izy ireo. Batisa amin'ny heriny amin'ny andria miamanana miaro etinasy andria miamina miantsa soa Carol asanao zareo zanakira andria miamina sitraka ny aina sy raha volonantsoa aniso ny a batisa ihany koa andria miamina sitraka ny aina joina soatratsika rehetra tompo.
dimanjato mialosa rian-tsodrano misy ny fanaisana fanasan'ny tompo rehefa aveo a asaina ianao a ho amin'izany. Andriamanitra aminareo izao tsodrano izao. Andriamanitra ny fiadanana ny anamasinareo samy tanteraka, iaro ny ainareo, iaro ny tenanareo, iaro ny tokantranareo tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha miditra amin'ny tokantranonareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka. Andeha tsy andala tsara ny mpitandrina mivady ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 sy nareo filomboninahitra jeneraly mba handray tanana ny reto
lavain reto amin'ny tsingerin-taonany.
ary Jehova Tompo efa nanao fanasana amin'ny firenena rehetra ety ambony tandrimotra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, fanasana amin'ny zavatra matavy sy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Hofoanana eto amin'ity tendrimotra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay manakotra ny firenena rehetra. Hofoanany tsisy intsony ny fahafatesana, fa ny Tompo no hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, hanafa tondromason'ny olona amin'ny tany rehetra izy, fa ny Tompo nefa miteny amen. Velatra manoloanantsika izao fanasana masina izao, tandidon'ilay fanasana lehibe ataona an-danitra rahatra izay rehefa tonga any isika. Koa asandrato amin'ny Tompo ny fonareo. Fantatra efa Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra. Fantatra efa naoviko ny fahefana rehetra nandanitra sy ety ambony tany, satria amin'ny aran'i Jesu Kristy nandohaleny lohalika rehetra nanana an-danitra, nanana ety ambony tany, nanana ambanin'ny tany. Sy anekeny lela rehetra fa Jesu Kristy ny Tompo voninahitra Andriamanitra ray. Ka noho izaho miteny fiderana anao nan-danitra, ny serafima sy ny kerobima rakitry ny elany, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, amin'ny olom-boavitra efa sambatra naminao. Mianta izay Tompo nambola ety ambony tany aza, mba azo ankalaza sy ioby ary anao hoe sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hany ty ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoka, rehefa nihinana dia hoy izy, misotroa amin'ity anareo rehetra fa ity ny drako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho fambelan-keloka, izao no atao fahatsiarovana na oviana no mivina no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo mihinana itony mofo itony sy misotra amin'ny kapoka dia manambara ilay fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavana hivavaka isika. Ry Tompo oranaizy nan-danitra, indreto izay manao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanaka olona, ny finalam-belon'ny Betlahema, hatrany Golgota na Kalvari, ny fasan'i Josefa avy any Arimatia, ny fitsangana tamin'ny maraina alahady, ary niakatra amboninahitra nan-danitra ianao ary mifona ho anay fa tsy mba mahasaraka anay. Niandro sy mitalony firenanao izay ka mba efa nivoninahitra ao ny fanatim-pisoranay raha io. Ny amin'ny zanakao izay sakramenta masina ho anay ankehitriny. Ka hoendry Kristy anay izao, ilay tokana, ilay tanteraka, ilay naterina ny ray mandeha monjy ho anay teo amin'ny azy fijaliana. Ry Tompo oranaizy nan-danitra, ilay fanahy mahery, ilay fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay, le fanahy mahary, mamelona, manome ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Izany fanahy izany nome ho anay, ahatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandran'i Kristy. Mianta aminao izay ry fanahy masina, ry fanahin'i Kristy, hamasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, hamasino torak'izany amin'ny divay mba hanambara ny ran'i Kristy. Fa anao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako mahalalanao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ho aminao Andriamanitra ratsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy Tompontsika, izay nivakina ho antsika, satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy nandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika.
hoe Jesosy Kristy tompo andeha fifotra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Petraka isika anao nira voalahatra mizarana ny mofosy ny kapoka. Kazarao am'ireo zanak'Andriamanitra tonga azo fianakaviana miorona ao amin'ny Tompo. Amen. Ny 51-80 TBB zany mba akisika kely fa misy takona ao.
manokana isika nitry tena. Oka isika iombopo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Eto no anoloranao anay mofonaina rano velona. Jesosy Kristy ilay manome vady ifameny hoe raiso anontiny tenako zao no tao fahatsarovanahy. Raiso ny tenako ny teninao ary ny rako ho fiainana. Jesosy Kristy ilay mitondra ny mpivady ifanaiko hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vao ny alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaodranao zay Tompo fianandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mavoky izany ary sakafo mifanjakany lanitra. Maranata avia Jesosy Tompo mamy ny fitianao. Amen. Oe Jesosy Kristy ao amin'ny Maty 2:7 sy 50. Ary naninditra ny tanany Jesosy ka nanondro ny mpianatra ka nanao hoe indreo ny reniko sy ny rahalako. Fa na iza no sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny rahalako anabaviko ary reniko. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika no niraboalahatra mpanaovana amin'ny rako fisaorana nangonana ny kapoka.
ka iaro anareo mpamirapiritra mitavana aminareo eneny Tompo ka hiantra anareo nanatra mitavana aminareo eneny Tompo ka anome anareo fiadana petraka hivavaka mangina isika Tompo. Ho an'Andriamanitra ireneny ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Raha hariva antsika zany manasantsika hiaraka amin'ny fikambanana katekômena.